Tato Ivantsa dia manolotra antsika ny ity amin'ny teuf izay taterahana ny 5 jona eny amin'ny Villa Verte Ambatondravavy. Izy io dia famerenana ny soatoavina ny kilalao malagasy, izany hoe ireo kilalao taloha rehetrarehetra no averina indray amin'izao fotoana toy ny tsikona, digasy, katro, fanorona sy ny sisa satria ny antony famerenana izay dia ireo ankizy amin'izao fotoana dia efa variana amin'ny jeux vidéo, variana ihany koa amin'ny PC, telefona, Facebook dia izay indrindra no antony nampatonga ny Tato Ivantsa mikarakara indray ny team teuf dia izy io ahitana zavatra maro be ao anatiny toy ny showcase, ny arendrina, feu de camp, misy feu d'artifice ihany koa ary ahitana ny concours Miss Mister. Izany hoe io concours Miss Mister io dia ireo fitafy gasigasy no tena asongadina bebe kokoa ao anatiny io. Ny atoandro dia misy ny cirque sy invité surprise izay ho avy any toerana. Eo ihany koa ny hariva izay ahitantsika ireo artista bebe fanolazana teo toy ny Mélanie Walker, THT, Jessica Viwana, Tany Fayan, Joanna ary Gasianta. Dia iarahana amin'ny DJ Scotty Raza sy DJ Jerry. Maro dia maro ireo artista hita ao ary misy ihany koa ny invité surprise izay ho avy ao ampifalifalintsika rehetrarehetra. Ny vidim-pidirana dia tokana izay iray alina ariary. Ny infoline azahoananay kosa dia ny 034 04 273 22 sy ny 033 70 511 97. Ny sécurité dia tena assuré tokoa satria maro dia maro ireo mpitandro ny filaminana ho avy ny toerana. Eo ihany koa ny zareo civil izay miara-miasa aminay assuré tanteraka ny sécurité, ny ambiance ihany koa dia assuré tanteraka tena be sisa ny andrasana.